misy pasteur anankiray zay na Madagasikara. Dia misy rehefa mahatsiam-bola ny Malagasy dia angony ampolony taonany a dia natambatra ny vola dia jerenao hoe misy totaly vola goavy. Dia raha seritreritra izy hoe fa maninona ny Madagasikara mbola tsy mamboly foana nefa eto ny vola efa azo. Iterim-panahy izy tamin'izay ny antso tanora vitsivitsy dia miteraka ny antsoina hoe chaîne d'honnêteté. Misy saorana an'Andriamanitra fa tamin'izany andrany dia nisy manam-pahefana tena hanolo tena ho an'i Jesosy mbaraka tiana androany mbola mitoetra ao amin'ny tompo faminina dia mbola iverena zany any Madagasikara. Chaîne d'honnêteté.